M. Maro ny ala katolika satria ny katolika hono manompo sarivongana. Maro koa ireo zay midiabolize ny eglizy katolika satria feno sarivongana ny eo anivon'ny eglizy katolika ary mandohalika eo alohan'ireo sarivongana ireo ny mpino katolika ka tsy maintsy hovery any amin'ny afobe ny fanahiny raha tsy miala amin'izany fanompoatsampy avolenta izany. Araka izany, hiresaka isika ary hahatsapa androany hoe tena fahotana tokoa ve ny fampiasana sarivongana sa tsy voatery ho fahotana. Ny soratra masina araka izany no ifantohatsika. Lasa resika. Voalohany, raha misy olona hitsikeranao amin'ny resaka fampiasana sarivongana dia tsy maintsy ity verset ity no tanisaina aminao. Exode chapitre 20 verset 4. Tsy hanao sarin-javatra voasikotra ho anao, na sary fampisehoana ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony, na ny ety an-tany ambany, na ny any amin'ny rano ambanin'ny tany. Raha olona tsy mahafantatra tsara ny soratra masina isika maheno an'izany tonga dia hoe mikoropaka. Diso lalaka izay hatramin'izay. Fa voasoratra ao anatin'ny Baiboly fa tsy azo atao koa ny mampiasa sarivongana nefa jereo ny eglizy ivavahako feno sarivongana. Za mandohalika eo alohan'ny sarivongana. Donc za hiala katolika sao dia hovery ato amin'ity eglizy ity. Fa saingy zao ny fampianaran'ny Masinday Pierre apôstôly. 2 Pierre chapitre 3 verset 16. Misy teny sarom-pantarina anefa amin'ireny zay aolany sasany kely fahalalana sy ratsy orina toy nataony amin'ny soratra hafa koa ka tonga fahaverezana ho azy. Zany hoe maro ireo olona miseho azy mahay Baiboly ka lasa miteniteny foana hany ka lasa fahaverezana ho azy ilay teny ambarany soratra masina. Ka raha tsy mitanjana isika rehefa mazoto miaino an'ireo olona reo tsy ampandinihana dia lasa tonga fahaverezana ho antsika koa ilay teny ambarany soratra masina. Mipetraka ary ny fanontaniana, tena manjara ny fampiasana ny sarivongana tokoa ve Andriamanitra? Tena fanompoatsampy tokoa ve ny fampiasana an'ireo sarivongana maro isan-karazany ireo? Ny valiny ry havana dia tsia boribory. Exode chapitre 25 verset 17 à 22. Hanao fanaovam-panavotana amin'ny volamena madio ianao, ary hanao kerobima volamena 2 ianao hataonao antefiny. Dia iray avy no ho eo andaniny 2 amin'ny fanaovam-panavotana. Ny kerobima iray hatao amin'ny laniny iray, ary ny kerobima iray amin'ny laniny iray koa. Fa eo no hihaonako aminao, ary eo ambony fanaovam-panavotana anelanelan'ny kerobima 2 izay ao ambony ny fiarany vavolombelona no hampandrenesako anao ny didy rehetra homeko anao ho an'ny zanak'Israely. Ahoana tsara ilay verset tenenin'olona aminareo fa manjara ny fampiasana sarivongana? Tsy hanao sarin-javatra voasikotra ho anao, na sary fampisehoana ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony. Ny kerobima nefa zavatra aiza? Ho an'izay tsy mahafantatra, izany kerobima izany dia anjely. Eto Andriamanitra manome baiko an'i Moizy, manamboary anao sarivongana anjely vita amin'ny volamena anankiroa lehibe ka ataovy manodidina an'io fanaovam-panavotana io. Manoloana an'izany, inona ny conclusion ho raisinao? Mivadika amin'ny teny nataony ve Andriamanitra? Sa ny fiangonana naorin'olombelona no ratsy fahalalana sy tsy ampiorina amin'ity fandalinana ny soratra masina ity. Verset manaraka, Nombre chapitre 21 verset 8 à 9. Ka hoy ny tompo tamin'ny Moizy, manaova ianao biby lava mahamaika apetraho amin'ny tsatokazo fa ho velona aina izay rehetra voakaikitra ka mijery izany. Dia nanao biby lava varahina Moizy ka napetrany teo amin'ny tsatokazo lava, dia nijery ny biby lava varahina izy dia velona. Ahoana tsara ilay soratra masina matetika tanisain'olona aminareo mba hitenenina fanompoatsampy ny fampiasana sarivongana? Tsy hanao sarin-javatra voasikotra ho anao na sary fampisehoana ny zavatra eny amin'ny tany ambany. Ny biby lava nefa zavatra aiza? Ny biby lava zavatra ity amin'ny tany ambany. Ka eto rehefa nanota tsy nahinan-kasitraka ny soa natao an'Andriamanitra azy ny vahoaka jody, dia nofaizan'Andriamanitra ka nandevasan'Andriamanitra biby lava. Voakaikitra zareo, maro ny maty, maro ny marary. Nahatsapa-tena diso ny fona amin'Andriamanitra. Moizy, teneno Andriamanitra fa zahay diso efa tsy menomenona tsony fa mahay mankasitraka manomboka androany. Andriamanitra mpamindra fo nanaiky ny fangatahany fifonana zay nataony zareo. Ka mba hahazahoan'ireo zay mbola marary fanasitsanana, inona ny zavatra nasain'Andriamanitra nataony Moizy? Moizy, manamboary anao sarivongana biby lava, ahantono eny ambony tsatokazo. De aoka izay rehetra voakaikitsy ny biby lava, hibanjina niny sarivongana biby lava eny amin'ny tsatokazo iny, de ho sitrana. Ary zany tokoa ny zavatra nitsanga.
dia mbola ampiezakatsika indray ny fanontaniana. Andriamanitra ve mivadika amin'ny teniny? Sa adinin'Andriamanitra lay hoe aza manamboatra sarivongana nareo fa fahotana zany? Ry havana, fantaro manomboka androany fa raha tena fahotana tokoa ny fampiasana sarivongana. Tsy Andriamanitra mihitsy no haniraka ny olona hanota ka handidy an'i Moïse hanao sarivongana. Fa inona ary no tena tian'ilay? Exode chapitre 20 verset 4 hampianarina. Tsy hanao sarin-javatra voasikotra ho anao, na sary fampisehona ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony, na eny amin'ny tany ambany, na ny any amin'ny rano ambanin'ny tany. Simple be ry havana. Dia ny tsy fanompoana andriamanikafa afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Inona no nahatonga an'izany? Exode chapitre 32 verset 1 à 4. No nihitan'ny vahoaka fa efa naharitra ela Moïse nefa tsy mbola nidina avy tany tendrombohitra, dia nivory teo amin'ny Arona izy ka nanao taminy hoe, ndeha anaovy Andriamanitra hialoha lalana anay izahay. Ry Israely, io no Andriamanitra izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Ejipta. Izany ry havana no antsoina hoe fanompoan-tsampy voararany lalàn'Andriamanitra. Isika manamboatra sarivongana dia manompo an'io sarivongana io ho andriamanikafa. Ka ho an'izay tsy mahafantatra, ny teny hoe fanompoan-tsampy avy amin'ny teny français hoe idolâtrie dia nalaina avy tamin'ny teny grec hoe eidolatria, izay fikambanan'ny teny anankiroa, eidolon sy latria. Eidolon izay midika fotsiny hoe représentation, fanehoana antsary, ary latria izay midika hoe adoration, fanompoana amin'ny mahandriamanitra. Ka antsoina manompo sampy ny olona anankiray rehefa maka ny sarivongana izay maneho antsary zavatra anankiray ary manompo an'iny sarivongana iny ho Andriamanitra. Zany ny zavatra nataon'ny vahoakan'i Israely ka nahatonga an'Andriamanitra ny bedy azy ireo. Exode chapitre 32 verset 7 à 8. Dia hoy ny tompo tamin'ny Moïse, mandehana midina ianao fa nanao ratsy bevava ilay vahoakanao nentinao niakatra avy any amin'ny tany Ezipta. Nalaky ny vily niala tamin'ny lalana nasaiko hombany. Nanao zanak'omby anidina ho azy izy ireo, dia niankohoka teo anoloan'io sy nanolotra sorona taminy ary nanao hoe, ry Israely, io no Andriamanitrao izay nitondra anao niakatra avy any amin'ny tany Ezipta. Eny, feno sarivongana ny eglizy favahanao. Fa mbalazao amiko, tamin'ny oviana ny eglizy katolika nanolotra sorona ho ain'ireo sarivongana ireo. Taiza ny eglizy katolika no nampianatra anao hoe ireo sarivongana ireo no Andriamanitra tompotsika. Droit canon numéro firy. Catéchisme de l'église catholique paragraphe numéro firy. Mon père izy no nampianatra anao an'izany. Mpampianatra catéchisme taiza no nampianatra anao an'izany. Ry havana, ny eglizy tsy mbola nampianatra anao an'izany ary tsy hampianatra anao an'izany velively. Koa fantaro fa rehefa ny olona anankiray tsy manompo an'io sarivongana io ho Andriamaniny dia tsy azo lazaina hoe manompo sampy izy izay. Tsy misy fahotana eo na dia kely afa-tsy izay ho ain'ny olona tery fisainana. Nefa miseho mahay baiboly ery. Manaraka an'izany dia mety mbola hisy teny hoe eny voaporofo tokoa fa tsy fanompoan-tsampy ny fampiasana sarivongana. Fa ny anareo katolika ny tena tafahoatra. Satria nareo mandohalika eo anoloan'ireo sarivongana ireo ary tena manorokoroka an'ireny sarivongana sy lakroa zay antsoinareo lakroa masina ireny. Ny sasany moa rehefa mahita ny paparay masina na ny kardinala dia tena mandohalika mihitsy. Nefa tokony amin'Andriamanitra irery ihany isika no manome voninahitra ka mandohalika ohatran'izany. Araka nampianariny masinday perantsika ao amin'ny Actes des Apôtres chapitre 10 verset 25 à 26. Vao niditra Pera dia notsenainy Cornely ka sady niankohoka teo an-tongony izy no nitsaoka azy. Fa nasain'ny Piera nitsangana izy nataony hoe mitsangana fa olona ihany aho. Donc isika zany tsy mahazo mandohalika eo anoloan'ny olona sy ny zavatra hafa ankoatra ny Andriamanitra. N'importe quoi. Ianao nga efa manao demande en mariage ny vadinao tsy mandohalika. Midika nga zany fa manao ny vadinao ho Andriamanitra ianao. Mais bon, tsy olana e, idirantsika foana ny soratra masina hanazava n'izay mila fahamarinana. Donc, fahotana ho izy ny olona ny mandohalika eo anoloan'ny sarivongana.
Ndeha ary isika handinika tsara ity verset anankiray zay efa novakitsika teo ity. Exode chapitre 25 verset 17 à 22. Hanao fanaovam-panavotana amin'ny volamena madio ianao ary hanao kerubima volamena roa ianao hataonao antefiny, dia iray avy no ho eo andaniny roa amin'ny fanaovam-panavotana. Ny kerubima iray hatao amin'ny laniny iray ary ny kerubima iray amin'ny laniny iray koa. Fa eo no hihaonako aminao ary eo ambonin'ny fanaovam-panavotana anelanelan'ny kerubima roa izay ao ambonin'ny ny vavolombelona no hampandrenesako anao ny didy rehetra homeko anao ho an'ny zanak'Israely. Ho anao zay manam-pahendrena, eto Andriamanitra maneraka ny Moizy hanamboatra sarivongana anjely lehibe anankiroa atao manodidina ny fanaovam-panavotana. Fa eo anivon'ireo sarivongana anjely reo izy Andriamanitra ao no hiseho aminao ka hanambaranao ny teny hampitanao amin'ny zanak'Israely. Ho an'izay tsy mahafantatra, ao amin'ny toerana masina no misy an'io fanaovam-panavotana io, no misy an'io fiaran'Andriamanitra io. Ary tsy n'importe quelle personne no miditra ao anatin'izany. Ka manontany anao ny tenako. Rehefa Moizy hiditra ao hiresaka amin'Andriamanitra, mitsangana ve Moizy rehefa mitsasa mipetraka? Raha mpamaky soratra masina ianao fantatrao fa sady tsy mitsangana Moizy no tsy mipetraka ary tsy mandohalika rehefa miditra ao amin'ny toerana io hanatsika an'Andriamanitra, fa tena miankohoka. Zany ny fomba jody, face contre terre, ity hanjiny ity mihitsy no miankohoka amin'ny tany. Nefa ne tsisy Andriamanitra hitany eo. Fa ino no hitany eo alohany eo? Ilay sary vongan'anjely volamena anankiroa lehibe. Fa saingy zao, eo anoloan'Andriamanitra zay tsy hitany maso i Moizy no miankohoka, fa tsy eo anoloan'ireo sary vongan'anjely reo. Fa saingy sary vongan'anjely reo no hita, satria reo no sary hita maso anehoan'Andriamanitra fa misy ny présence. Ka tsy midika velively zay fa ireo sary vongana reo no tompoin'ny Moizy. Non, fa ilay Andriamanitra tsy hita maso asehon'ireo sary vongan'anjely reo. Ataoko fa mazava izay. Donc Andriamanitra irery ihany no iankohofantsika amin'ny maha-Andriamanitra azy, fa ireo sary vongana reo kosa omena fanajana amin'ny maha fitaovana masina azy. Hainao arak'izany fa ny fandohalihana dia tsy voatery hidika hoe fanompoana amin'ny maha Andriamanitra. Mila fantatsika ny mampiavaka ny antsoina hoe vénération, fanajana, sy ny hoe adoration divine, fanompoana amin'ny maha Andriamanitra. Raha mbola tsy ampitsika ilay verset teo dia ampitsika anankiray fanampiny. 2 Rois chapitre 2 verset 15. Nahatazana azy ireo zanaky ny mpaminany izay anjerikao tanjify azy, ka nanao hoe mipetraka ao amin'ny Elisea ny fanahin'ny Elia, sady nandeha nitsena azy izy ireo sy niankohoka tamin'ny tany teo anatrehany. Teto ry havana, tsy ololompoana, fa antsoiny soratra masina hoe ireo zanaky mpaminany miisa 50 rehefa nahita ny fahagagana nataon'ny Elisea mpaminany zay nisolotenan'ny Elia mpaminany, de niaiky zareo, niazakazaka, de teo anoloany zareo niankohoka face contre terre. Fa teto tsy be dia tsisy niteny hoe tsy mety zao ataonareo tsy zatsy Andriamanitra fa ahoana nareo miankohoka eto anoloako. Miankohoka reo olona reo fa tsy midika zany hoe raha miankohoka eto hoe de mino fa ianao Andriamanitra. Non, hajainay ianao fa mpanompon'Andriamanitra. De ohatran'izay koa nataotsika, tsy antery fa raha mahafaly anao ny mandohalika, ny misy rabese eo anoloan'ny paparay masina, mpanompon'Andriamanitra io tsisy mahafahotana an'izany. Raha mahafaly anao ny manao an'izany eo anoloan'ny évêque anankiray, eo anoloan'ny cardinal, eo anoloan'ny pretra, tsy misy mahafahotana an'izany ry havana, satria nenao mahafantatra fa tsy tompoinao hoe Andriamanitra io paparay masina io évêque io cardinal io pretra io, fa misy fanahin'Andriamanitra ao aminy. Ka Andriamanitra irery ihany no tompoina, fa saingy ireo olona itoeran'ny fanahin'ireo kosa omena fanajana. Zay le hoe vénération. Manaraka an'izay, ny antsika katolika dia ohatran'izao. Ity tsy antsoina hoe la croix, satria ny la croix dia vatankazo fotsiny tsy ahitana sary maneho an'i Jesosy Kristy voafantsika. Normalement ny fiantsonana ity crucifix, satria misy la croix de misy sary maneho an'i Jesosy Kristy mifantsika eo ambonin'ny hazo fijaliana. Ka am'izay izy ny fiangonana olon'olombelona, ny anareo angany Jesosy Kristy nareo hatramin'izao mbola voafantsika eny amin'ny hazo fijaliana foana, fa mbola tsy nitsangako velona. Hajohajonareo zany ilay finoantsika, ilay fomba fanehoantsika ny la croix masina, mbola misy sary maneho an'i Jesosy Kristy mifantsika eny amin'ny hazo fijaliana.
eny ry havana fantaro fa maha kristianina katolika anao ny namoizany Jesosy Kristy miainy tena mihazo fijaliana tsy tantara niseho 2000 taona lasa non fa famonjena velona toujours d'actualité isanandro ka iainantsika mandritra ny lamesa ataon'ny eglizy isanandro ka izay no ilazantsika foana hoe manambara ny nahafatesanao izahay ry tompo mankalaza ny nitsangananao mianjy ny hiavianao ami mboninahitra ko aza adino fa raha kristianina mahafantatra tsara ny finoanao ianao dia ho fantatrao ane fa zavatra anankiroa tsy azo sarahana na oviana ny zoma masina sy ny alahadin'ny paka izany hoe ny fahafatesan'ny Kristy tena amin'ny hazo fijaliana sy ny nitsanganany tamin'ny maty raha toa ka i Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana manambara ny mahandriamanitra lehibe azy mahefa ny zavatra rehetra i Jesosy Kristy mifantsika tena amin'ny hazo fijaliana namoy ny ainy kosa manambara ny mahandriamanitra fitiavana sy mpamindra fo azy araka ny nampianariny ao amin'ny Jean chapitre 15 verset 13 tsy misy manam-pitiavana lehibe kokoa noho ny mahafoy ny ainy ho ainy sakaizana ka izany ry havana no mahatonga anireo zay tena mahalala ny finoany amin'ny mahakristianina azy mirehareha amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy izay tsy hazo lakroa fotsiny fa hazo ahitana sary maneho ani Jesosy Kristy namoy ny ainy ho antsika teny amin'ny hazo fijaliana Galates chapitre 6 verset 14 raha ny amiko dia sanatria raha mba misy hataoko rehareha afatsy ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika fa taminy no voafantsika tamin'ny hazo fijaliana izao tontolo izao ho azy ka maro ireo religion samy miseho azy hoe ny anay ity ny Andriamanitra tena izy d'accord fa izy amin'ireo Andriamanitra torin'izareo reo no tonga namonjy ny zanak'olombelona tety ambony tany namela ny voninahiny lehibe ka ny ambany na fony ainy hanavotany ny vahokany tsy misy afa-tsy i Jesosy Kristy iririhany ka izany ry havana no ireharehantsika miaraka amin'ny lakroa masina hoe io ny anay ny Andriamanitra anay tsy tomponam-bava fotsiny fa tonga ny ara-ny aina aminay tety ambony tany namoy ny ainy ho anay miaritra fijaliana ary nandresy ny fahafatesana mba hanavotana anay zanak'olombelona mampireharehantsika zany Andriamanitra namoy ny ainy teny amin'ny hazo fijaliana izany fa indrindra isika kristianina katolika zay eglizy tokana naorin'i Jesosy Kristy ka manaradia anireo apostoliny 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23 ary izahay kosa mitory an'i Kristy voafantsika tamin'ny hazo fijaliana fa nafitohinana amin'ny jody izany ary fahadalana amin'ny gentily mazava zay ry havana avelao ny fiangonana orin'olombelona hinainaina lava fa ianao kosa banjinao mpahendrena ny crucifix Andriamanitra be fitiavana namoy ny ainy ho anao fa zay nambaran'ny Saint Paul teo mitory an'i Kristy voafantsika tamin'ny hazo fijaliana izahay ary fantaro fa i Jesosy Kristy tenany mihitsany no nampitovy ny tenany tamin'ilay biby lava sary vongana namboarin'i Moizy tany anefitra ka nitondra fahavelomana ho ainy be sy ny maro zay nibanjina azy Jean chapitre 3 verset 14 à 15 tahaka ny nananjatan'i Moizy ny biby lava tany anefitra no tsy maintsy hananjatana ny zanak'olona koa mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay ataoko ry havana fa mazava tsara ny fampianarana hamaranantsika azy eny feno sary vongana ny eglizy tokana naorin'i Jesosy Kristy ety ambony tany dia ny eglizy iray masina katolika apostolika romanina tahaka an'ilay eglizy voalohany naorin'olombelona tety ambony tany ka nankatoavin'Andriamanitra izany eglizy izany ho trano misy ny voninahiny ety ambony tany izay tsy iza nanamboatra anazy fa i mpanjaka Salomona ny sary vongana ve tao sa tsy misy sary vongana 1 Roi chapitre 6 verset 23 à 29 kerobima roa
vita tamin'ny hazo oliva maniry ho azy no nataony tao anatin'ny fitoerana masina ary nopetahany volamena ny kerobima. Ny rindri-trano rehetra manodidina na ny anatiny na ny any ivelany na sainy nosokirina nasiana sarin'ny kerobima mivohitra sy foto-jofia amam-bonikazo mivelatra avokoa. Tsy mila fanazavana fa isika malagasy mahazo teny gasy. Ampiko anankiray farany. 1 Roi chapitre 7 verset 25 à 28. Omby 12 no nanangenana azy. Toy izao no nanaovana ireo tongotra ireo. Natao ampanoa izy ary niditra teo anelanelan'ny batana ny mpanoa. Ka nisy liona sy ombalahy ary kerobima tambonin'ny mpanoa izay tafiditra anelanelan'ny batana. Nisy faladiany tambonin'ny batana ary nisy tanjo miolaka nihantona tambanin'ny liona sy ombalahy ary kerobima. Feno sarivongana anjely, liona, omby, sary fleur ny tempolin'Andriamanitra namboariny Salomon. Io no tempoly voalohany nisy tety ambony tany nankataovan'Andriamanitra ny fisiany. Karaha Andriamanitra lehibe ary tsy nanjara ny Salomon namboatra an'izany sarivongana izany. Iza ny fiangonana olombelona no avelanareo itsikeranareo ka ampihorohoranareo amin'ny finoana marina zay anananareo. Ary katolika malalako, fantaro ny finoanareo dia ho fantanareo ny mahasarobidy azy ary tena ho fihininareo zany ary ho fieranareo hizaran'izany amin'ireo olona miaina manodidina anareo. Ampy izay ny resaka mahakasika ny sarivongana. Inoako fa tsisy olona avelanareo hankadala ny sainareo intsony manomboka androany. Asio sarivongana ny toerana misy anao. Asio krisifi hazo fijaliana masina ny trano zay atorianao. Mazotoa mibanjina anio. Fa i Jesosy Kristy tenany mihitsy no nampitovy ny tenany amin'ilay sarivongana Bible lava nasaza sy ny Moizy mba hahatonga antsika hahazo ny fiainana mandrakizay. Rehefa mijery anio hazo fijaliana maneho an'i Jesosy Kristy mifantsika io isika, mirehareha re izahay kristianina katolika fa ny Andriamanitra torinay araka nambaran'i Saint Paul dia Andriamanitra voafantsika ka io fahafatesana amin'ny hazo fijaliana io mitory fitiavana ho anay araka ny nampianariny hoe tsisy manam-pitiavana mihoatra an'izay mahafoy ny ainy ho ainy tiany. Ka rehefa ianao mazoto mibanjina an'ity krisifity na ina ny olana mitsanga amin'ny fiainanao, hiteny aminao ny fanahy masina hoe raha ny ainy ve nafoiny ho anao, mieritreritra ve anao fa io problème anao kely mandalo io no hamoizany anao? Jamais. Manana finoana fa Andriamanitra be fitiavana no Andriamanitra tompontsika. Misaotra anao